Anatin'io produit zay ahodinay ao anatin'ireo vokatra ny zay zavatra apetraka foana hoe io ny fametrahana fanjakana matanjaka dia miainga foana amin'ny resaka fandraisana andraikitry ny tsirairay avy ny fifanampiana eo am-piarabelona ary ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe fakana ihany koa ny traikefan'ny hafa dia na zany na tsy zany na manana standard zay dia mezaka ihany koa mijery an'ireo hoe ahoana ny jerevana an'ireo hafa satria afieno ato zao ny tontolo ambanivohitra dia mafisiko zany zay hoe fiarahana ny standard dia ikambanan'ny domaine fiavo essence Benitsoa ny afary malagasy eo ihany koa reo mpiara zonimpanjiva zay mpiaradia aminay amin'ny ankapobeny exposition ato fa na izany na tsy zany zahay efa anisany manana an'ireo andraikitray zay tsy ampy tokony ampasehoana an'izay zao dia miezaka izay zany mampiseho an'ireo zavatra rehetra hitanay hoe inona zavatra ho atao dia atao anatin'ny fiherim-bata hitanareo hoe fifanakalozana be da be ireo izay fifanakalozana izay koa alainay dia ihany koa izay milaza an'ireo hoe ohatra ireo ankizy vetabe avy any ambanivohitra miakatra mitady asa dia misy ny essence Benitsoa production ho an'ireo tantsaha dia ahodinay ao anatin'ny vokatray izany hoe ny fiherim-bata zany tena sehatra anankiray mihitsy ahafahanay velatra nampiseho an'izay rehetrarehetra izay mamidina an'ilay zavatra nataonay ny fiherim-bata ohatra zany zao ireo apahany hitantsika eo angambany ireo karazana épice ireo zavatra rehetra avokarina satria io zany le tena tsy voatazona mihitsy miprian'ny entana avokarina izany hoe raha mamboly voatabia zay dia afaka atao production mitovy amin'izao anamafy an'io amin'izay zany zay eo anatin'io agro business dia zay zavatra antony anankiray hoe azony rehetrarehetra atao no mivelatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana hoe ahoana ny velarany dia nasehoana eto le izy mba ahafahana mijery an'izay dia hitanareo ireo vokatra zany natokana ho an'ny rehetra hoe natatsaha izy na ahoana dia afaka manorona izay vokatra izay tsy ho amidy raha ohatra ka misy stockage be da be zany dia afaka ho atao izy hitanareo reo poivre sakamalao sakay reo épice rehetrarehetra dia efa misy koa zao le lasopy vetoty azafady eny le lasopy raha io efa misy koa zao ty lasopy vetoty izay tena zato isanjato malagasy vokatra vita malagasy ahitana zavatra maro be ao anatin' zany vokatra ny tany poireau zao karoty efa ao daholo zany rehetra voanjoarotsaka ny afaka mifaninana zany malagasy fa tena misy sehatra amin'nyparana izay zavatra izay ny ampahafantarina eto zany zao vokatra rehetrarehetra reo tsy voatery ny jiva fiaivona motsy afaka manjiva vita malagasy motsy ka mafantaziny malagasy vidiny tena zakany rehetra fa ny olana fotsiny zany le toetsainy gasy le olona toetsaintsika io zany le hoe izao raha misy an'ity zay tena tenenina nefa hoe tena azo antoka zato isanjato ny zavatra rehetra aleon'ny olona foana manjiva le avy any ivelany odika amin'ny irenentsika zay olana zay zany mbola ijonay mbola kombatra anay trano faran'izay satria leny zavatra reny tsy apetraka olona ta hoentin'ny olona itsoky dia izay vola hoentina mitsoky izay ny lasa olana ny mahantra samy ady entsika mba kombatra anay zany dia hoe ametraka vita malagasy ny projection urbaine tena marina tamin'ny 7 novembre 2014 dia zay raha ny vinavinanay zany afaka telo taona agno zay ny aleo teny fa atretosany eo izay efa mahazo milazy fa efa hitanay ny fahatsarany tsikelikely zany hoe anatsara tsikelikely en plus efa mivolona ho anay daholo reo tatsaha be da be manerana Madagasikara io zany tsy any le tanàna rery fa hoe ahoana ny volana zay rehetrarehetra zay dikan'tiako zany vanom-patana zay dia hoe lasa efa diso kazakazaka loatra raha mbola tsy ao anatin'io calendrier zay dia efa mahita azao vokatra rehetrarehetra zao fa rehefa tena tonga zany le eritreritra hoe tena goavana rehetra fa hitana izy